avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fety-pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax. Ny 12 hatramin'ny 13 jiona dia nambidy goavana hatramin'ny 10 isanjato. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny vaovao. Boisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manolotra anao ny vaovao. Niomaly tsy miova ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana raha tsy ilaza fa tsy ny fanafarana fiaramanidina ho an'ny tafika malagasy sady verivola nandotrosa kanefa tsy azo ilay fiaramanidina Kaza CN 235 ny taona 2024 kanefa dia izao niverina nanafatra izao indray. Misy atahorana sy arovana fanjakana ave anatin'izao fiparitahan'ny fanampozinana sy fahampozinana ara-tsakafo izao antony tsy ilazana ny tena antony sy ny zava-misy marina amin'ny vahoaka ho ny filoha nasionaly ny antoko HVM. Tsy mila mangatabola avy any ivelany sika arain'ny mpitondra mitrandraka ny arena an-dranomasina nanan'ny firenena ho ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana nandritra ny fankatoavana ny volavolan-dalàna momba ny fanekena ny fifanarahana biodiversité marine au-delà des juridictions nationales omaly. Anovelany andrasana androany ariva ny ady hevitra momba ny ady eo amin'ny Iran sy Israel eo amin'ny antenimieram-pirenena frantsay. Ny ady hevitra izay araka ny fangatahan'ny filohan'ny pirenena frantsay ny antsiprian'izay. Alarobia fa 5 ny volana Jona taona 5 taona ny fampalalambavao eto amin'ny fitalavitra kolo. Atena ny araba to amin'ny kilasy tombovavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mahazatra matoa andatsoratra avetrany no ndeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity alay ity. Nomaly tsy miova ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana raha tsy ilaza fa tsy ny fanafarana fiaramanidina ho an'ny tafika malagasy. Sady verivola nandotrosa kanefa tsy azo ilay fiaramanidina Kaza CN 235 ny taona 2024 kanefa dia izao niverina nafarana izao indray ny taona teo aoriana. Volam-panjakana nefa nolaniana amin'izay. Izay rehetra no andeha raha antsika ao anatin'ny matoa andatsoratra. Ny 14 Jona 2024 no nanolorany Andry Rajoelina tamin'ny fomba ofisialy ny fiaramanidina Kaza CN 235 ho an'ny folo alindaha malagasy. Omaly 14 Jona 2024 izany hoe enina taona ty aoriana natolotry Andry Rajoelina tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ilay fiaramanidina LET 410 ho an'ny tafika malagasy. Fifandrifian-javatra ve hoy ny maro eo anatrehan'izany. Voalaza ny taona 2024 fa ilay fiaramanidina Kaza CN 235 dia natao hitondrana miaramila sy ho fanampiana vonjaina amin'ny toerana sarotra. Voalaza ny taona 2024 fa hanaovana fanazarantena sy arovana ny sistany ilay fiaramanidina LET 410. Nanao sidina fampisehoana ny 14 Jona 2024 ilay Kaza CN 235 ka taorian'izay dia tsy hita intsony. Voalaza ihany koa fa hanao sidina fampisehoana ny 14 Jona 2024 io fiaramanidina LET 410 io. Dia ho tahaka izany ihany koa ve ilay fiaramanidina LET 410 tena ho ampiasaina ve sa entina misehoseho sy moeraoera fotsiny tahaka ny teo aloha ka na dia ny vola ny vidianana azy aza tsy voaloha. Raha tsy hivina ny tantara mbola nitrosain'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny orinasa frantsay iray Sofema izay mitetina 7.3 tapitrisa euro na 4.30 miliara sy 500 tapitrisa ariary na 2.20 miliara sy 500 tapitrisa iray milanja ilay fiaramanidina Kaza CN 235 ny taona 2024 io. Ny 4 tapitrisa euro na 20 miliara ariary na 100 miliara iray milanja tamin'io ihany no mbola voalohany ny fanjakana malagasy ary ny ambiny mbola tsy voaloha. Izany hoe mbola nisy 4 miliara sy 500 tapitrisa ariary na 2.20 miliara sy 500 tapitrisa iray milanja tsy voaloha. Rehefa tsy nahaloa ilay trosa Madagasikara
dia nalay ny tompony ny fiaramanidina ary nogiazany. Ankoatra ny trosa amin'ilay vidin'ny fiaramanidina, mbola isan'ireo vola tsy voalohan'ny fanjakana malagasy ihany koa tamin'izany fotoana ny karaman'ireo mpanamory sy mekanisien mpikarakara ilay fiaramanidina, izay samy vahiny avokoa izy ireo. Rehefa natambatra ilay vidin'ny fiaramanidina tsy voaloha sy ireo karama ireo, dia mbola nanana ny orinasa frantsay iray Sofema 5 tapitrisa euro latsaka kely i Madagasikara. Arak'izany, ny taona 2024 nandefa taratasy tamin'ny ministry ny fiarovam-pirenena tamin'izany fotoana ny tompon'ny orinasa Sofema Guillaume Giscard, izay nilaza fa noho ny tsy fahamatoran'ny fanjakana malagasy eo amin'ny fandoavana ny vidin'ny fiaramanidina Kaza CN 235 izay miverimberina loatra, dia voatery izy hanafoana ny fanarahana ny fanaovana tamin'ny Madagasikara ny 9 Novambra 2024. Fa tiantoka tanteraka arak'izany ny an'ny fanjakana malagasy satria sady very vola mitetina 4 tapitrisa euro na 20 miliara ariary na 100 miliara raimbilanja araka ny voalaza teo aloha ny lasan'ny tompony nylay fiaramanidina ary mbola nandotrosa manodidina ny 5 tapitrisa euro ihany koa. Voalazan'ny gazety Le Monde fa io fiaramanidina Kaza CN 235 io dia efa tany amin'ny 5,700 no nanidina voalohany. Efa avy nampiasain'ny tafika Botswana sy Togo izy ary sarotra ho an'ny Sofema no nivarotra azy. Iany Rajoelina nanapa-kevitra manokana hividy azy tamin'izany fotoana. Tsy nisy appel d'offre, tsy nandalo tamin'ny anteny miera, fa avy hatrany dia décret na didim-pitondrana no nisoniaviny itosana ilay fiaramanidina. Aiza ho aiza ny mangarahara eo anatrehan'izany, ary inona no antony tsy nampahafantarana izany ho an'ny daholobe? Mananjoa fantatra ny marina rehetra ny vahoaka malagasy. Volam-bahoaka no laniana amin'ny zavatra mamono antoka sy manary vola tahaka izany. Volam-bahoaka nakana ilay fiaramanidina CN 235 io saingy very fotsiny ihany no ilay fiaramanidina naverina amin'ny tompony. Izao ndray tonga ilay fiaramanidina let 410 tsy misy tahaka ny teo aloha ihany koa ny mangarahara. Tsy fantatra hoe ohatrinona no nividianana azy, inona no ny fanarahana tao anatin'izany, sa ho vola very tahaka ny teo aloha ihany ve? Nisy ve ny fanaovana appel d'offre amin'ny fividianana io fiaramanidina io, sa vita ny ketrano trano sy ny mangingina fotsiny tany? Ny tena olana ao anatin'izany dia ny vahoaka malagasy sahirana, tafiditra anaty fantrana lalina, kanefa dia izany no azakazahan'ny mpitona fanjakana. Lara-pahamehana ho an'ny vahoaka malagasy ve izany raha izao zava-misy iainantsika izao? Fanampin'izay, fiaramanidina misy 3 no atolotry ny fanjakana ho an'ny tafika, ka io let 410 tonga omaly io no voalohany. Izany hoe vola be tsy toko tsy forohana, volam-bahoaka no laniana ao anatin'izany. Fa mikasikan'ny fampozina na ara-tsakafo izay isa misarika amin'ny sainy rehetra amin'izao fotoana izao, olona iray no namony ainy vokatry ny fampozina na ara-tsakafo Toliary, ary olona iray hafa no mbola eo andala pitsaboana ao amin'ny CSU Mitsinjo be Tanimena amin'izao fotoana izao. Raha ny loharanom-baovao azo avy amin'ny OMC any an-toerana noho ny fihinanana mortadelle atao amin'ny tsena lehibe iray tao an-toerana nahatonga izay fampozina na ara-tsakafo izay. Nisokatra ny fanadihadiana amin'izao fotoana ary ampitaina amintsika anatin'ny fampahalalam-baovao trany ny fivoarany vaovao avy any an-toerana. Fa mitaky ny amohan'ny fanjakana ny marina mahatonga izao famoizana ain'olona maro avy amin'ny sakafo izao ireo veka sy pretra rehetra ao amin'ny diosezana Ambositra ankehitriny. Tokony amin'ny mpandiny tenany rehetra indrindra ny fitondram-panjakana izao toe-java-misy izao raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Andao rahantsika izay fanampanazavana manoloana ny trangana aretina niteraka faty olona maro teto Ambositra tamin'ity herinandro ity dia manao izao fanambarana izao. Fahatairana lehibe ny nandrenesana ny vaovao hatramin'ny omaly talata 24 Jiona. Maro ireo olona nahiditra hopitaly maika, maro tamin'izy ireo no namony ainy. Dia takinay ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra fanjakana isanambaratongany eto amin'ny faritra Moronmania sy ny fanjakana Foibe manoloana n'izao zava-misy izao. Takinay ny ampahafantarana ny antony marina mahatonga izao fahafatesana amin'ny kararana izao mba hahafahan'ny vahoaka mitandrina sy misoroka. Ary raha mitranga izao loza izao dia tsy sanatria akory mandao asika na mahafoy asika Andriamanitra fa ny zava-mitranga toy izao dia toy ny lapilosy fanairana ny sambatan'olona ny mpitondra fanjakana mba samy handray ny andraikitra.
avy any ambositsika dia hiazo ana tsirabe vetivety fa ao anatin'izay vaovao manodidina ny fahampozina na ara-tsakafo izay hatrany nafindra eo amin'ny hôpitaly lehibe ao amin'ny CHRR ao amin'ny faritra Vakinakaraka Omaly ireo mararitra hatrany fahampozina na ara-tsakafo tao amin'ny faritra Moromany misa 12 ireo marary raisina an-tanana am'izao fotoan'izao hatreto tsy misy ny ainana fohy am'izao fotoan'izao andrindrina Randria Miarsono mitatitra ny antsiprian'izay ny atalata fa 7 volana Jona 2024 lasa teo tokony tamin'ny rora sasany tolakandro no tonga teto amin'ny hôpitaly lehibe CHRR Antsirabe eto Vakinakaratra ireo marary izay tratran'ny fahampozinana ara-tsakafo tao amin'ny faritra Moromany ny alahady fa 12 volana Jona 2024 lasa teo misy 12 ireo marary izay raisina tanana eto amin'ity hôpitaly lehibe CHRR eto Vakinakaratra ity raha ny fanadihadiana natao tetỳ an-toerana dia misy ankizy tanora ary olon-dehibe amin'ireo marary tratran'ny fahampozinana ara-tsakafo ireo tsy mbola nisy ireo marary izay namony ainy fa ao anatin'ny fitsaboana tanteraka amin'izao fotoan'izao ireo mpitsabo raha ny fanazavana azo avy amin'ireo tompon'andraikitra ary mijanona ho tsy ambaratelo ny fitsaboana azy ireo mazava ho azy moa zany fa matoa izy ireo nalefa naketo amintsika eto Vakinakaratra dia no toromarika avy amin'ny ministera foibe sy mahavavalàlana antsika koa dia eto no akaiky indrindra satria raha hoentina any Antananarivo izy mbola iarahantsika mahalala ny alaviran-dalana hatreto dia 12 zareo no avy any ao anatin'ny fitsaboana isika izao dia ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ihany koa ny ekipa rehetra eto amin'ny CHRR entanitsika rehetrarehetra mba tsy panika ao anatin'izy ary indrindra ny fanaparitahana vaovao tsy maro na hatreto mbola mafisina tsy mbola nisy ny maty 12 no tonga eto amintsika eto amin'ny CHRR Antsirabe avy any Ambositra ny fahafahantsika mandray dia efa vonona ny hôpitaly ary mandray tsara tanana n'ireo marary hatreto ny fanafody sy ny toerana ahafahantsika mandray azy dia ampy tsara ny tanondrareo zany dia ao anatin'ny fitsaboana isika zany ao anatin'ny fitsaboana tsika angamany fa tsy ho tenentsika loatra aloha le izy satria aloha hijanona ho secret professionnel le izy ny fatapahan-jiro ny marina mihitsy zany ny fatapahan-jiro matetitetika tatoato fa isika manana ny groupe de secours izay mandeha tsara tsy misy olana manoloana ireo tranga marobe manerana nosy mahakasika ity tranga fahampozinana ara-tsakafo ity dia nitondra fanentanana ho an'ireo mponina eto Vakinakaratra ny taleparitra ny fahasalamam-bahoaka aty an-toerana mba hisiny ny fitandremany tsirairay indrindra amin'izao akatiko ny fankalazana ny fetim-pirenena izao amafisina ny fanentanana rehefa anatin'ny fety satria be dia be ny fifamezivezena ato anatin'izany zany hoe misy vahiny na ny eto toerana na ny any ivelany tonga eto avokoa ao anatin'izay fivezivezen'ny olona zay zany dia be dia be ny zavatra mety hitranga ka eo anatrehan'izay indrindra no anentananay ny vahoaka aloha zany voalohany indrindra dia ny fitoniana aloha zany manoloana n'izao zavatra malaza amin'izao fotoana izao mila tony tsara itsika zao tsika lasa mipanika lasa mitebiteby lasa matahotra tsy misy tokony tebitebena tsy misy tokony atahotra fa rehefa voajanao fotsiny zay hoe madio sasan-tanana tsara rehefa mikarakara sakafo atao masaka tsara atao madio tsara sasana tsara ny sakafo dia aza maty n'le hoe mividy entana eny an-tsena dia tiany moramora dia misy ary rehefa fantatra zao fa lany dady dia mbola vidiana zay le tenako hoe raisoan-tanana ny fahasalamana raha tsy ahivina dia 12 no efa namony ainy tamin'ity trangana fahampozinana ara-tsakafo izany tranga tao amin'ny faritra Moromany ity andrasana araka izany ny fivoarany fahasalaman'ireo marary misy 12 izany raisina tanana eto amin'ity hôpitaly lehibe CHRR eto Vakinakaratra ity misy atahorana sy arovany fanjakana ave anatin'izao fiparitahany fanampozinana sy fahampozinana ara-tsakafo izao ka tsy ilazana ny tena antony sy ny zava-marina amin'ny vahoaka malagasy rivo Rakotovao androany samy manana ny lazainy sy miaro ny rambony ary toa mifanipaka ny ambaran'ireo departemanta tamin'ny ministerialy voakasika izay mitarika korontana sy savorivory samihafa eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoan'izao vonina saina no mitatitra ny antsiprian'izay mitoetra ny fiparitahan'ny fahampozinana ara-tsakafo eto Madagasikara nahitana tranga namoizana aina ny tao Toliara nanampy ny tany Ambositra faritan'ny Fianarantsoa Mahajanga Tomasina ary ny teto Antananarivo izay amin'ny totaly 70 hatreto ireo lavo raha 10 ny mbola manaraka fitsaboana aina piraitan-drazana no nafoy fa eo anatrehan'izay mitavozavoza ilay fitondram-panjakana everina ho ray aman-dreny ahoana ary zany fitondra fanjakana zany satria mampisavorivory ny olona teto Antananarivo aingena be fanjakana milaza hoe
tena fanapozonana io mety ho marina fa tsisy fanamarinana hoe inona ary zany izy amin'izao fotoana zao tany amin'ny province mitovy mihitsy ny fambara angamba ny lazako azy hoe tsy afaka miteny tsony le olona sairana be miteny sepotra mararikibo na toy izany dia manao problème respiratoire be dia misy ny maty misy ny maty amin'ny fahafatesana misy ny tafaboaka soamatsara tsy mahasaha mihitsy ny fanjakana miteny taty Antananarivo mety misy mahatonga an'izao aretiny zao anie dia ny loto indrindra fa ireo fatapahan-jiro amin'ny olona mpanao sakafo reo ny hainao le ramatoa maly zao dia hoe le renim-pianakaviana namoniny zanany dia mbola misy marary dia niteny izy hoe mbola tsy hitanareo foana ve fa nefitra zao aretiny zao nefa folo andro ny zanako dans le coma mametraka fandany satria fanjakana tsy miteny. Ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana no isan'ny ministera voakasika mivantana amin'izao trangana fanapozinana sy fampozinana ara-tsakafo izao fa eo anatrehan'ny loza miseho fanjakana misafosafo no tazana ho iatran'ny fanio-kevitra. Ny ministeran'ny fahasalamana 10 andro mahery aty aoriana tsy mbola nahavita namoaka ny amin'ny hoe inona marina no singa nitarika ity famoizana ain'olona ampolony maro ity ary avy aiza sy tamin'ny fomba ahoana no nahatonga ilay fanapozinana sy famosaviana voalaza. Eo ihany koa ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana manoloana ny vaovao miely fa misy karazana entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro landaty tsy fihinana miparitaka manerana ny nosy ary tsy voafehy. Hatramin'ny androany tsy mbola nahazo antoka avy amin'ity ministera ity ny vahoaka malagasy fa tsy marina izany voafehy izany toy izao sy toy izao ny fepetrany raisina no sazina ny orinasa tatsy no giazana ny entana rehetra taroa sy ny sisa. Ilay fahampanjakana mihitsy no tsy mipetraka itsony eto amin'ny tany sy ny firenena fomba fiasa izay mitarika ahiatsihavanana sy resabe eny anivon'ny fiarahamonina. Maly zao zay no natonga anah hoe aiza zany le cohérence ny resahany ny atoko hoe le ministre satria izy ny tompona raikitra voalohany ary izy no miteny ministre de santé miteny izy tany ambositra maly hoe tandremo reo olona dia hoe tandremo ny sakafo fa le chaîne de froid tsy tokony tapahana jiro tsisika eo zany ny fanjakana no za zao vao mahina an'iny dia eo satria aiza ny fantatra ny fanjakana fa manimba ny toe-pahasalaman'ny vahoaka malagasy eny miatraika ainy amin'izany ka mahatonga fahafatesana mihitsy ty jiro tapaka lavo ty akoatran'ireo efa miantsoantso vonjy mihitsy ny ataoko hoe mpiaron'ny mpanjifa zon'ny mpanjifa amin'reto entana tsisy fetrany tsisy fanaraha-maso miditra eto amintsika ny menaka ny sakafo ambifo tsy sisy zay voalaza daholo hoe mety mahatonga an'izao aretiny zao fa mpanjakany koa mitarika didy lehibe io fa tsy hoe za mpitondra dia rehefa misy zavatra mitranga dia misy akisaka fotsiny ianao satria mizatra arovana ve ao anatin'izay misy adidy fanjakana tsy vitany ve ka natonga an'izany zany rehetrarehetra zany ve mahatonga n'lay ataoko hoe mpitondra teny na ny fahefam-panjakana mitavozavoza be ao anatin'ny zany adidy tsy efany zareo zany. Eo anatrehana toe-java misy eto amin'ny firenena amin'izao sy ny fomba fitantanandreo nampindramina ny fahefanany firenena ny safidiny tsy hanatrika ny fankalazana ofisialy ny 15 taona niverenan'ny fahaleovantena i Rivo Rakotovao na nahazo fanasana azy amin'ny mafilohan'ny Antenimierandolo teo aloha. Avelantsika io ny resaka fahapozinana sy fanapozinana ara-tsakafo amin'izao fotoana izao fa tsy misy olana ary ampy ny tahirin-tsolika eto Madagasikara hono teo anivon'ny ministera tompona andraikitra Androany manoloana ny fikorotana ny famatsiana solika tamin'ireo tobi-tsolika nanomboka ny herinandro teo. Avy amin'ireo kompani pétrolière privé no olana hono fanazavana tsy afa-miala ary tompona andraikitra tanteraka amin'izay ankilan'ny fanjakana izay manao asa tandrevaka amin'ny fanaraha-maso ny solombavam-bahoaka nanaovana fanadihadiana teo anatrehan'izay. Tobi-tsolika tamina toerana maro no tsy nisy solika nanomboka omaly nilarana ireo izay sisa mbola nanana tahiry. Ankoatra io nahitana izay fikorotana ny famatsiana solika izay ihany koa ireo tobi-tsolika tamin'ny lalam-pirenena. Raha ny fanazavany ministera misahana ny solika sy ny tompona andraikitra eo anivon'ny OMH na ny ofisy malagasy des hydrocarbures manoloana izany androany. Tsy misy olana ny famatsiana solika eto Madagasikara ary ampy hatreto ny tahirin-tsolika. Olana raha ny fanazavana hatrany ny rythme de transfert izay mila ampitomboina. Ny tiako hiaviana fotsiny zany dia ampy tsara ny tahirin-tsolika eto amin'ny firenena satria eo ihany koa zany tamin'ny famatsiana tamin'ny 12 juin zao ny tonga ny sampofarany ho an'ny famatsiana ny nosy zany eo amin'ny resaka solika dia mitohy tsakiato zany araky ny
organisation zay efa apetraka miaraka amin'ny zareo compagnie pétrolière privé ny fampiakarana zany an'le solika araka ny teniko teo zany ampy tsara ny solika manerana nosy ary tomasina raha vo nahatonga sambotsika tamin'ny 12 juin fa le rythme n'le transfert zany zay le atao hoe transfert massif zany no mila ampitomboana mila ampiakarina raha io fanazavany ministera tompon'andraikitra io no alalinina voailika any amin'ireo compagnie pétrolière privé irery ny fahadisoana manoloana izao fikortanana ny famatsiana solika izao raha ny faneho-kevitry ny solombavambahoaka Rajerison Antoine Iany Rajoelina raha teo izay nanamafy ny fisiany tambazotra mpagalatra solika ao anatin'ireo orinasa mpitanterana solika ny herinandro lasa teo aiza ho aiza ny andraikitry ny fanjakana izay mirehireo mpanara-maso eo anatrehan'izany hoetra ny solombavambahoaka ity tandrefaka sy andraikitra trano mahatonga izao olana samy hafa izao raha ny fanazavana ny zava-misy araka ny efa teneniko ambenombeny foana dia ny resaka PPN na tena hoe produit de première nécessité an'ny malagasy dia tokony anjara andraikitra fanjakana mandrindra anazy ao anatin'izany carburant dia tokony anjara asan'ny fanjakana ary ny fanjakana tsy afaka ny alabala mihitsy ao anatin'izany satria izay ny antony ametrahana andreo ministère be dia be ireo ministre ny énergie ministre ny commerce sansisa dia andrindra sy andamina ary anao izay atongavan'izany ny zavatra tsara ho fantatritsika dia zao ny carburant raha miresaka ny axarienne fotsiny zao ohatra dia tena tsy nisy lasantsy tao anatina fotoana tampoka ary tena koropaka ndretrarehetra trany Atsoromandidy ihany tapaka tanteraka mihitsy ny famatsiana manana anjara andraikitra lehibe ny fanjakana fa tsy afaka miala bala izy ao anatin'izany fa matoa tsy tonga ara-dalàna any amin'ny toerana tokony nisy anazy ireny dia nisy ny tandrevaka nisy ny tandrevaka ho an'ny fanjakana misy ny tandrevaka ho an'le compagnie ihany koa anjaran'ny fanjakana no mijery hoe rehefa tsy mahavita ny asany ilay compagnie tokony alana aminy andraikiny fa afaka mampiditra compagnie hafa ihany koa ifaninana ao anatin'ilay izy izay ny teneniko hoe isika ny fanjakana no name alalana an'ireny olon'ireny dia anjaran'ny fanjakana manara-maso an'ireny rehefa tsy mahavita ny andraikiny izy dia ajanona afa ninona resahantsika dia fanjakana foana ny diso ao anatin'izany ampiny tahirin-tsolika ho ny tompon'andraikitra saingy izao iaraha mahita izao ny vokatra teraka ny fikortana ny famatsiana solika ankehitriny raha tsy ilaza fa tsy ny fiakaram-bidy sy ny olana famokarana herinaratra mampametra-pantanina ny hoe aiza ny mangarara feno momba ny tahiry misy isaky ny tombon-tsolika ny destockage ary ny fampiasana ny fond routier amin'ny vidin-tsolika raha manara-maso marina ny fanjakana ho ny mpanara-baovao azo hitarafan'izany fa tsy mipetraka ny demokrasia ara-barotra amin'ny fitantanana ny solika eto Madagasikara ho ny solombavambahoaka lafomba vao afa tsy mila mangatabola avy any velany sika arahainy mpitondra mitrandraka ny arena-dranomasina nanany firenena ho ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana nankatoavin'ireo solombavambahoaka omaly ny volavolan-dalàna momba ny fanekena ny fifanarahana biodiversité marine au-delà des juridictions nationales mahakasika ny fiarovana sy fampiasana maritra ny arena-dranomasina ivelany fahefa-mpanjakana rina fitiavana no mitaritra ny antsiprian'izay miompana momba ny fifanarahana iraisan'ny pirenena hoentina miaro sy mampiasa maritra ivelan'ny farim-piadidina nasionaly na ny zone économique exclusif ireo arena biolojika an-dranomasina ka hoentina mametraka lalana fototra sy fiarovana ny faritra-dranomasina ary fampiasana maritra izany ity volavolan-dalàna mahakasika ny fifanarahana biodiversité marine au-delà des juridictions nationales na ny fiarovana sy fampiasana maritra ny arena-dranomasina ivelan'ny fahefan'ny fanjakana anisan'izany ny fahaizana mitantana ireo ressources génétique marine ny fametrahana fitaovana amin'ireo faritra-masina rovana na ny air protégé marine ny fifehezana ny fitrandrana an-dranomasina sy ny fiatraikany ara-tontolo iainana ary ny fanamafisana ny fahaiza-manao ara-teknôlôjia tanjona ny ahafahana miroso amin'ny fametrahana lalàna miaro ny fanorenana fototr'afotr'azy sy ny fitrandrana tsy ara-dalàna ireo zava-mananaina sy arena-dranomasina misy 5 ireo solombavambahoaka nankatoy volavolan-dalàna ity nandritra ny fivoriam-be omaly teny amin'ny anteny miram-pirenena manana arena-dranomasina goavana i Madagasikara ka tsy mila mangataka vola avy any ivelany intsony isika hampandrosoana ny firenena raha ny mpitondra ny mitrandraka ara-dalàna sy ara-drariny izany hoy ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana raha ny par rapport amin'ny fananantsika amin'ny ranomasina io par rapport amin'ny vola raisitsika amin'ireo bailleur rehetra eo raha tena bien exploité raha ohatra tena exploitsika donc vraiment tsy mila volantsika mandelana tsy tokony aloha anova lalàna ny finance sika satria tokony amena vola bebe kokoa misy ny environnement mba ahafahany ihany koa ny agriculture tena mampandroso amin'ny Madagasikara aloha ovatsika ny loi de finance dia ahafahantsika manome vola kokoa satria zao ny mahatonga an'izao
maty satria le zavatra le afaratsika simbe raha ohatra miasa tsara ny culture tsy miasa tsara izy raha misy vola kokoa petratsika anatin'izany environnement zany zay iainany Madagasikara. Voafaritra ao anatin'ny zone économique exclusive any Madagasikara ireo nosy malagasy na ny îles éparses ka tsy tafiditra ao anatin'ity volavolan-dalana ity. Nanipika kosa ny filohan'ny vondrona parlementaire firaisan-kina fa fotoana tokony hampisehoana ny firaisan-kina sy ny fiandrianam-pirenena amin'izao dinika ifanaovany firenena malagasy sy ny frantsay mahakasika ny fitakiana ny nosy malagasy izao. Tokony tsy jerena loko politika na firehana tsy mitovy ny fitakiana ny nosy malagasy fa omena sehatra ny manampaizana hanamafy ny fitakiana. Associons, impliquons ny solombavam-bahoaka amin'ny zavatra izay atao, indrindra zany fa ity îles éparses ity. Fantatra ny position sy ny délicatesse n'io sujet io. Fa izahay solombavam-bahoaka, tena hoe solombavam-bahoaka afaka miteny avo ny zavatra eritreretintsika ambany. Tezitra ary choqué mahita an'le député ny RN na ny Frantsa miteny zavatra be ohatr'ireny. Izahay no afaka mamaly zavatra ohatr'ireny. PDB manapaiza anato. PDB no afaka mametraka ny ampo fa firenena iombonany ity dia mba magataka aminareo zao jereo zany zavatra teneniko zany fa tsy avela fotsiny ohatran'izao tsika zany hoe miteny ohatra saratria ohatra mitena manao tsinitsinina misy dia tsika zany inona e solombavam-bahoaka telo amby enimpolo amby zato eto. Mariana fa ho fanohizana ny Convention des Nations Unies sur la mer nankatoavina tamin'ny 2026 ity volavolan-dalana ity. Firenena fito amby telopolo amby zato no nanao soni izao fifanarahana iraisam-pirenena izao ka raiky amby 50 no efa nankatoy izany. 70 nisan'ny firenena takina ankatoy izany ka miatra avy hatrany ity fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny ranomasina ivelan'ny faritra-ranomasina nasionaly ity raha feny io fetra izy io. Izay ny koa no entsika amin'ny sedvedivety eo anaty doka fohy aza misaraka amin'ny ary. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 30 juin 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce de ses collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement! L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Ino ma lesy an-tagnany live ty brox lesy ino brox lesy ino koa ma lesy zany boisson vaovao mampatanjaka misy energy drink de misy cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany brox mahazonga mahazonga zay mila boisson mahazonga mahazonga zay mila boisson mahazonga zay mila boisson mahazonga mahazonga amepanon brox yan. Anohizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity manoloana ny fahasarotan'ny fiainana andavanandro sy ho fanampin'ireo ray aman-dreny nanantanteraka didipotra fahobe sy fizarana rendrina ho any ankizy ary nanolotra solombody akoho an'ireo zokiolona ihany koa ny fikambanana A2M na ny ambojanaka amin'ny fosy mifanampy efa natao ary amafisina ny fanampiana ny mpiarabelona ho ny filohany fikambanana tamin'ity andro an'ity honina sainy. Manomboka amin'ny efatralina hatramin'ny 5 alina sy 2 ariary io ny fanaovana didipotra fahobe amin'izao vanim-potoana izao. Maro ireo ray aman-dreny tsy mahatakatra izany ka nahatonga ny fikambanana A2M na ny ambojanaka amin'ny fosy mifanampy hikarakara didipotra fahobe ho fanampiana ireo ray aman-dreny. Manamaivana an'le fahasahiranana ny ray aman-dreny amin'ny mikarakara an'le didipotra dia isaorana manokana zany ny mikarakara anazy ny association A2M mba hitoy ilay hetsika ohatra izao mba hanamaivana ny vahoaka ny indrindra fa ity fotony satria ialantsika malala zao ny fahasarana amin'ny vahoaka dia isaorana manoka amin'ny président iaina moa zany name an'izao tolotra izao. Pona le asoavana satria fahasalamana ho an'ny taranaka sy fomba mamalagatsy atsika koa moa le izy dia tsara le izy moa zany tsara tohizana moa misaotra ny
ADM zay taritiny président iaina moa zany a na mema satria manamaivana na dia eo amin'ny lafiny arabola na amin'ny lafiny fotoana sy rehetrarehetra amin'izao fobe zao. Nisy ihany koa ny fizarana rindrina ho an'ny ankizy amin'izao fankalazana ny 520 taona niverena ny fahaleovantena izao ary solombody akoho ho an'ireo zokiolona. Mahatia anay tokoa nareo ary manampy anay tokoa amin'ny fahasahiranana dia favaka ho anareo no azonay atao sota tompoko. Misy iaina zay mpanohana anay zokiolona misaotra anao zay makasitraka ny andony lanitra ane irotsaka aminao ny tsirony tany ane irotsaka aminao ny fanahy masin'Andriamanitra ane anavaka anao anatrehany be sy maro satria faly zay faly tena faly ary ravo tena ravo ary manana zay tompoko manana anao. Tsy vao izao nanampy ny mpiarabilona ny fikambanana Ambohijanaka amin'ny fosy mifanampy itoy izany ary velatra amin'ny sehatra samihafa. Isa-taona izay dia manao hetsika ara-tsosialy ohatran'izao foana itsonjovana ireo zokiolona zay tena marefo ary indrindrindrindra ireo kolonga majinika izay ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka eto amin'ny ivon'ny commune ambanivohitra Ambohijanaka. Ny arendrina dia teo amin'ny 10 isa teo no nizarainay ary ny sitraka ny didipotra fobe teo amin'ny zaza 20 latsaka teo ary ny zokiolona izay nozaraina valopy dia mahery ny 50 teo izy ireo. Ito amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary nietsika ho karakarain'ny fikambanana Ambohijanaka amin'ny fosiny mifanampy ho fanamaivana ny fidiran'ny mpianatra. Amin'izao fankalazana ny 520 taona niverenan'ny fahaleovantena sy nijoroan'ny folo alindahy malagasy zao niara-ny entanàna nadio tanàna ireo zandary sy ny polisy-pirenena ary miaramila tao Andilamena. Fanadiovana lalana tsena birao-panjakana sy elakelan-trano tsirairay no natao tanjona rano fanazavana ny ananana tanàna madio ary tsy hijanona treto ny hetsika ho tohizan'izany ananana tanàna madio sy milamina iainana vahoaka amin'ny fahasalamana. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Zay hoe tena ny renivohitry ny distrika iray manontolo mihitsy satria mahatsiaro izahay fa tokony iaina ao anatin'ny filaminana, iaina ao anatin'ny fahadiovana, indrindra moa ato ny hery fiarovana sy filaminana zay anisan'ny tompopety ihany koa dia ny fanetanana natao an'ny mpiarabelona zany amin'izao akatoko ny fankalazana ny fety zao dia mba hoe hiara iaina ao anatin'izay fahadiovana zay tsika ary ho tazomina ny fahadiovana fa tsy hoe amin'izao fandalovana fety zao ihany fa itoy zany ny hetsika ka indray mandeha isam-bolana farafahakeliny zany dia tsy maintsy manatotosa fanadiovana fobe ho an'ny renivohitry ny distrika n'Andilamena ary entanina ihany koa moa ny any amin'ny faritra manodidina zany hoe ny commune 8 hafa mandrafitra ny distrika manaraka zao toromarika zao satria mitarika atsika ao anatin'ny fivoarana tanteraka hoentina maneho izay fitiava-tanorazana zay dia tokony samy maneho araka zay azony ataony ny mpiarabelona dia zao aloha zany no hitanay hoe mifanoja mifanandrivy amin'ny fahafahany daholo be zany hoe zay faritra manodidina tsirairay zay zany no diovina. Amafisina ny fandraisana andraikitra ireo polisy komunaly amin'ny lafiny fampandriana fahalemana sy fandrindrana ny tsena ao Tanjombato ho fandaminana ny tanàna ho ny be ny tanàna atao an-toerana Androandy ankoatr'izay isehatra amin'ny fandaminana ankapobeny tanàna sy ny fanadiovana ihany koa izy ireo ary anakaiky ny fiarahamonina. Andao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Raha ito Tanjombato zao zany zao mitotaly 920 izy amin'izao fotoana izao polisy communal vaovao zay misy 12 ary teo ihany koa ny fampiakarana grady ny zareo teo aloha amin'ity androany ity zay nizahana moa satria vitsy dia vitsy nisy andro zareo teo aloha tsy mahasehana ny commune ny Tanjombato na dia atao hoe vitsy na dia atao hoe kely dia kely raha velaran-tany misy any Tanjombato zay mirefy 10,5 kilometra torajo dia tsy voafehan'le 420 tsy maintsy nanampy zay eo amin'ny fandaminana ny resaka fandripahalemana sy ny tsena raha ito anivon'ny commune Tanjombato satria maro ny tsy filaminana tsy fandripahalemana zay misy eo anivon'ny commune ary ao anatin'izany indrindra no ezanay ametrahana jiro eny anivon'ny elakelan-trano manomboka amin'ny herinandro avy zao mba ialana amin'izay satria mijaly ny vahoaka misy ny fanendahana misy ny sintomahery
dia anisan'izay indrindra no nanaovana zao hetsika zao zany ho fanampiana n'ireo izay efa ampirinasa teo aloha. Vaovao mampalahelo no anohizana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Nodimandry alina maître Lalla Ratsirahonana médiateur de la République fantatra teo amin'ny asany teo amin'ny sehatra ny lalàna sy ny politika teto amin'ny firenena. Volana May 2020 no nandraisany tamin'ny fomba ofisialy ny toerany médiateur de la République. I maître Lalla Ratsirahonana izay mpahay lalàna mpisolo vava efa solombavam-bahoaka teo aloha ary efa nisahana ny andraikitra filoha-mpisolo toerany komity mitandro ny fahitsinana CSI, Comité pour la sauvegarde de l'intégrité ihany koa. Ny fianakaviam-beny Kolo TV FM tariny filoham-panorona sy ny tale général moa dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana eo anatrian'izay fa hoentintsika manohy ny fampalalam-baovao hatrany amin'ity ala ity. Nanomboka tamin'ny 12 ratoandro no nitandahatra teny tsara saotra ireo bus électrique 430. Antatitra olona ho eny amin'ny lac arivo androany ho an'ireo olom-pirenena tonga teny an-toerana hijery zava-baovao ihany koa ny fitaterana maimaimpona no nasarika azy ireo. Andao arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Avy any Ambohipo izay vao izao mihitsy izay ny tonga 10 izay ny mandeha mandeha gratis izay ka ie mijanona parapatamitry ny fety. Programme zany zao amin'ity androany ity dia mba te hitan'izany hoe lac dia arivo zany moa sady mba faly manao fety eraka mivoaka malagasy. Za zao avy any sabotsy namena manandrina varajano soa zany vao ana fa za koa fa niasa manko vonaka aty zao dia mba sady mba mijerijery alina kely manalalanina kely koa ny tena marina fa tsy hoe reraky ny avy zany namiasa koa dia aloha mba nalana kely dia mifetsabetsaka anareo. Avy Analakely Vaujaune vao tonga ka tsy haiko aloha fa Vaujaune vao tonga dia efa milahatra mandeha any ka zay raha mirahalay ihany mba mandeha mijery fety zany. Zay eto Alarobia ihany ka eto akaiky eto zay vao tonga mihitsy zay vao avy navy niasa dia mitondra ny retaka izy reto mba hijery zava-baovao sady mba mitondra izy mandehandeha tsisy olana satria zay tsy mandeha bus fa akaiky miala eto zany zay dia eo amin'ny 100 mètres eo dia vao tonga eo aminay. Mitobaka ireo kilalao sinoa ampidirina eto amintsika ampifananana amin'ny arendrina malagasy kasahirana no mivarotra ny vokatra eto an-toerana. Na miezaky ny mamorona mitondra vokatra vaovao aza ny mpanao asa tanana malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy mbola maharesy lahatra ny mpanjifa ny vokatra malagasy ho ireo mpanao arendrina nanaovana fanadihadiana. Tojony Rina Tahiry no mitaritra ny antsy prian'izay. Miezaka mitondra fanavozana sy endrika vaovao amin'ny arendrina vita malagasy ireo mpanamboatra sy mpivarotra mba hifanaraka amin'ny vanim-potoana fa mbola tsy manaitra ny masony ny mpanjifa ny vokatra hoy ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana. Mitobaka loatra ireo kilalao vita sinoa afarana avy any ivelany ka sondrina any ny malagasy ka na miezaka mitondra fanatsarana aza dia very maina. Matin'ilay vita sinoa manafao foana zao Batman dia ty Spiderman dia misy vao tamin'ity zao misy sanoir zay mihitsy mba hisaritana le malagasy zany mba tsy ho revo amin'le vita sinoa fa hoe mba mahavita zavatra tsara ihany koa ny gasy nefa mora le izy tsy voafetra satria tsy hoe tonga dia manangana ray fa tsy maintsy manomboka mandoko aloha rehefa amin'ny fotoana mamaina andro zany hoe volana maromaro satria rehefa maina ny andro dia mandoko fotsiny aloha dia rehefa maloko andray ny andro dia manodina manao pli dia mbola atambatra sy ny ohatran'izany. Asa tanana malagasy 100 isan-jato ny fanamboarana arendrina. Akora fototra amin'ny fanamboarana azy ny taratasy, ny loko, ny tarby. Mandany fotoana ela ny fanamboarana azy arakaraka ny habeany sy ny kalitaony. Volana maromaro mialohan'ny volana Jona ireo mpanamboatra arendrina no efa manomana. Kely nefa ny tombony alaina amin'ny fivarotana arendrina. Maintsy mikaroka rehefa anona tsy maintsy karohana satria raha vao le zavatra ray foana ny ataonao dia ny olona efa manao fikarohana vaovao. Le vita sinoa zany mahazo vahana be eto amintsika lasa mirona be kokoa any amin'le vita sinoa le mpanjifa dia vitsivitsy isany tena maka arendrina zany arendrina gasy zany zao dia le mpizara le mpanao asa sosialy ireny fikambanana sekoly fiangonana ireny no tena manjifa be an'le arendrina malagasy. Tsy dia tena hoe betsaka nge satria arakaraka ny habetsahany isany koa prix an'le izy tsinona
misy prix de gros zany mba latsaka kely tena ariary zato eo ny azo amin'ny arendrina anankiray rehefa le mandefa gros fa izy moa zany efa hoe en gros zay io zao ariary zato 300 eo ny azo raha betsaka indrindra amtony kely tony zany ny mpitondra mihitsy no mamela malalaka ny entana farany avy any ivelany amono ny vokatra vita malagasy ireo kilalao vita sinoa nefa tsy ara-pahasalamana toan'ny lazera izay efa nisy fotoana nandralana azy kanefa amin'izao fotoana vao maika mitobaka be eny atsena dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any androany ankasitrany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany samotratry ny asaramanitra raha mipitso avokoa ary tombo kilasy tombo vavy dia izay ihany koa no entina mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny raha-pitsondray veloma tomboko Poisson vaovao mampatanjaka Brox a présenté Ny Vaovao Fetim-pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax ny 12 hatramin'ny 13 jiona fihenam-bidy goavana hatramin'ny 10 isanjato. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. A présenté Ny Vaovao. Pour vos séjours à Majunga, rien ne vaut la douceur de la mer, le coucher du soleil et l'hôtel Coco Lodge, une étape de rêve à Madagascar. A présenté Ny Vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.